dia faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana na azo ity alady maraina dia ny alady ny sampandrofia. Ity alady ity moa no manokatra ny atao hoe herinandro masiny paska. Koa dia miarahaba antsika rehetra na azo indray ity alady vaovao ity. Ny tena tanjontsika eto ry havana dia ny hiaraka hamaky sy andindinika sy haka lesona avy amin'ny anjara toriteny ntsika androany izay nalaina avy ao amin'ny John toko 12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 14. Filazantsara araka ny John toko 12 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 14. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjan'iray livatra dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. Ary o Jodasy Iskariota anankiray tamin'ny mpianany ilay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denaria 300 ka nomenany malahelo? Ary izy no nolaza izany tsy noho ny fiahin'ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izy tao anatiny. Dia hoy Jesosy avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany ahy alevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nahalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nihendry hahafatany Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny jiosy ka ninoany an'i Jesosy. Ary noho ny ampitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana rehefa hankany Jerosalema Jesosy, dia naka sampandrofia ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe: Hosana, isaorana ny mpanjakan'Israely, ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ary Jesosy nahita zanaborika anankiray dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe: aza matahotra ry izy io na zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zanaborika. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra ilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny alahady ny sampandrofia ry havana dia alahady manokatra ny atao hoe herinandro masin'ny Paska. Izao ny manomboka amin'ity alahady ity sika dia hibanjina ny fijalian'i Jesosy Kristy, ny fahoriany, fa ny tena tanjona ngezabe tamin'izany dia ny nanolorany ny tenany raha ny filazantsara ny Jaona manokana no resahana dia ny fanolorany tena amin'ny mahazanak'ondro ny Paska azy sy ny nahafatesany teo aminazy fijaliana ary ny nitsanganany tamin'ny maty satria nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ny soratra masina anjarantsika androany dia manana maha-izy azy manokana tokoa eo amin'ny tantaran'ny fiangonana satria ny vahoaka izay nitsenan'i Jesosy rehefa niakatra tao Jerosalema izy nitondra sampandrofia, angamba ravina daty izy io na mety zavatra hafa ihany koa izay miendrika ho rofia satria ny faritra Israely moa nisy an'izany betsaka. Dia nalainy vahoaka izany ary dia nahofaofany ary nitsena azy tamin'ny kafaliana ny vahoaka. Manana ny fomba fitantarany manokana Jaona. Araka nefa voalazako teo dia hatramin'ny voalohany mihitsy ao amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany andiny 7 dia efa nolazainy Jaona mazava tsara. Vao manomboka amin'ny filazantsarany izy dia ity Jesosy ity no ilay zanak'ondro ny Paska, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andiny 7. Ny fiainan'i Jesosy manontolo dia ny afara amin'ny fanolorany ny tenany mba ho zanak'ondro ny Paska ilay atolotra hamonjy ny rehetra. Ao amin'ny filazantsarany Jaona ry havana mahagaga fa saika ny antsasaky ny filazantsara mihitsy no milaza no hitantarany Jaona ny momba ny fijalian'i Kristy. Izany hoe ilay herinandro farany tamin'ny fiainany. Saika ny antsasaky ny filazantsara dia
hitantarany Jaona izy zany ary manomboka eto amin'ny toko faharoa ambin'ny folo izy zany. No zany dia tena zava-dehibe amin'ny Jaona tokoa ny fahafatesan'i Jesosy satria io aminy dia efa fahatanterahany ny testamenta taloha, fahatanterahany ny Paska jiosy tao amin'ny testamenta taloha ka tena nanana ny toerana lehibe teo amin'ny filazantsarany Jaona. Raha vao manomboka eo amin'ny ny toko faharoa ambin'ny folo izay voavakintsika teo ny andiny voalohantsika dia mahita avy hatrany ny filazan'i Jaona fa henemana alohan'ny andro firavoravoan'ny Paska ity tantara ity no miseho, zany hoe herinandro mialoha ary amin'ny andro manaraka no vao niditra tao Jerosalema Jesosy nitaingina zanaborika. Zany hoe manodididina ny fahafolo ny volana Nisanina eo zany Jesosy no niakatra tao Jerosalema. Midika ino moa zany? Amin'ny jiosy dia manana ny dika manokana ny fahafolo ny volana Nisanina satria io no ifidianana n'ilay zanak'ondry izay hoentina atsatsika vonoana amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana Nisanina ary amin'ny efatra ambin'ny folo ny tena ankalazany zareo an'ilay finanan'ilay zanak'ondry sy ny nanentemana azy teo amin'ny tolam-baravara sy teo amin'ny tatao-baravara. No zany dia ny filazan'ny Jaona an'ilay fotoana tena précise tsara dia manambara fa ity Jesosy ity dia nanolotra ny tenany. Izy ilay zanak'ondry voafidy tamin'ny fahafolo ny volana Nisanina hoentina manatanteraka ny Paska. Amin'ny filazantsarany Jaona, Jesosy dia nanana ny fiheverany manokana ny atao hoe Paska. Amin'ny fitantarany Jaona, Jesosy dia tsy iza fa ilay mpanjaka mahantra, mpanjaka ory, mpanjaka manetry tena moa no filazana azy. Fa rehefa mamaky ny ao amin'ny Zakaria izay teny anjarantsika androantsika amin'ny teny Hebreo ilay hoe mpanjaka malemy fanahy dia tsy malemy falahy loatra ny tena filazana azy fa amin'ny teny Hebreo dia ilay hoe Ani izay midika hoe mahantra. Ary raha mijery ny fomba fitantaran'ny Jaona azy koa tsisa dia ny herinandro talohan'io Jesosy dia nipetraka tao amin'ilay tanàna antsoina hoe Betany. Amin'ny teny Hebreo ihany koa izy dia hoe Bet Ani, izany hoe tranony mahantra. Ny tanàna hoe Betany dia toerana na tanàna kely anankiray izay fitoerana mahantra. Mety azo atao hoe Bidonville angamba izy raha ankehitriny. Ary tao Jesosy no nanomboka ny fiakarany tao Jerosalema. Raha jerevantsika tsara zany dia tao amin'ny tanànany mahantra ilay mpanjaka mahantra, ilay mpanjaka Ani tao amin'ny tanàna Bet Ani dia hiakatra mankao Jerosalema. Misy lesona ngezabe izay tiany Jaona ambara amin'izany. Ary ny fahatelo dia ny zavatra ilay biby notaingenany Jesosy rehefa niakatra tao Betany izy, tao Jerosalema izy azafady. Dia zana-boriky. Nanana toerana manokana ihany koa ny boriky teo amin'ny Israely. Ankehitriny moa dia lasa hilazana olona mafiloha, maditra ny boriky. Raha efa maditra ny zanaka ao an-trano atao hoe ilay bricolage ity sy ny sisa. Ary tena misy tokoa ny mieritreritra hoe manambara famafisan-doha sy ditra ny biby boriky. Fa teo amin'ny Israely izy nanana toerana manokana. Ny boriky dia biby natao ho mpitondra entana ny boriky. Ary matetika ny andevo no miaraka aminy manaraka azy. Mitondra ny enta mavesatra zany no entin'ny boriky. Raha entana maivamaivana moa dia ny olona ihany no mahazaka azy, loloavina ho entina amin'ny tana, fa rehefa enta mavesatra dia ny boriky no mitondra azy. Ny boriky ihany koa dia nampiasain'ny mpanjaka. Ny mpanjaka anankiray rehefa anao fanekem-pihavanana, zany hoe ilaza amin'ilay firenena anankiray izay miady aminy izy, andeha anao an'ilay pacte na ilay fanekena, ilay brite amin'ny teny Hebreo, andehanao an'ilay pacte izy ka boriky no hitaingenany fa tsy soavaly.
dia efa midika sahady eo amin'ilay firenena amin'ilay fanjakana izany fa hitondra fandriam-pahalemana ampitsahatra ady ilay mpanjaka. Ireo zavatra vitsivitsy ireo no hoentina hanazavana amintsika mpanjaka manao ahoana moa ity mpanjaka izay miakatra ao Jerosalema ity. Jesosy Kristy avy ao Betania ilay tanàna mahantra miditra mankao Jerosalema mitaingina zanaboriky vahoaka be diabe izay miantsoantso. Falifaly ireto vahoaka be diabe izay nitsenan Jesosy niakatra tao Jerosalema satria nietrehitra izy ireo fa tanteraka tokoa ilay nofinofiny Jiosy, ilay ahita mpanjaka mpandrisy miakatra ao Jerosalema, ilay taranaky Davida ilay nofinofisiny hatramin'izay, ilay Mesia nofinofisiny maro hatramin'izay, fa hitondra fanafana, hitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny Israely izay ao ambany vahony fanjakana Romanina. Ary dia niantsoantso ny vahoaka, naka sampandrofia izy, naofaofa, ary dia niantsoantso izy ireo hoe hosana, hosana. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe hosiana, hosiana. Ny dikany dia hoe vonjeo re. Ilay hoe na amin'ny teny hebreo dia fiangaviana mafy. Le hosia vonjeo. Avy amin'ilay hosiana, le hasha no niavena anaran'Jeosy hoe Yeshua, le hoe Yahvé no mpamonjy. Ka le hoe hosia na dia midika hoe vonjeo re, mangataka mafy zahay, mba vonjeo re ireto vahoakanao, vonjeo re ireto jiosy izay mahantra, izay ory loatra ao anatin'ny fanampiretan'ny fanjakana Romana, vonjeo re. Jesosy anefa mitaingina zanaboriky, tsy mba mpanjaka avy niady nandresy ka mitaingina soavaly fotsiny, na mpanjaka mahery izay miditra ao amin'ny tanàna manambara fa izy dia mahery sy mpandrisy, tsy mpanjaka nitratrevatreva fa nitaingina zanaboriky, ilay mpitondra entana, ilay mpivesatr'entana. Io nentin' Jesosy niakatra, ilay zanaboriky izay manambara fa mpanjaka hitondra fiadanana ity, tonga ity, fa tsy mpanjaka tonga hiady na hitondra ady, na mpanjaka mpandresy hanafaka amin'ny vahony Romanina, tsy mpanjaka hamalifaty andringana an'ireto miaramila Romanina izay mpamabo ny zanak'Israely. Io no leso nangezabe izay ianarantsika amin'izao aladiny sampandrofia izao ry havana. Iza moa ilay mpanjaka? Mpanjaka maninona izy? Mpanjaka mitaingina zanaboriky, zanaboriky mpitondra entana ny taingenany. Satria ny tena nilana azy dia na izy nitarika an'ilay angadinompo tany antsaha amin'ny fambolena, na izy mpitondra entana, irakiraka, mpanompo, mpitondra entana ny tena asany. Ary ity mpanjaka izay mitaingina eo amboniny dia mbola mpitondra entana lavitra noho ity boriky ity. Mbola mpitondra entana lavitra, mpanompon'i Jehovah no ilazana azy ao amin'ny Isaia 7:20, 2:20, mpanompon'i Jehovah izay hivesatra ny entan'ny vahoakany. Tsy mba mpanjaka tonga hitady voninahitra, na dia nomeny zareo voninahitra azy, nantsoiny hoe hosana, hosana, vonjeo zahay, dia tsy mba mpanavotra, tsy mba mpanjaka mpanafaka amin'izay nilan'ny olona azy, ary tsy azo ny vahoaka mihitsy izany. Alohankeliny moa Jesosy dia nitomany any Jerosalema. Rehefa niakatra tery amin'ny tendrombohitra Oliva izy, nitsinjo ny tanàna, nitomany Jesosy, nahita an'ireo tanàna be diabe, olona be diabe mipetraka ao amin'ilay tanàna, nefa efa hitany ihany koa fa ho ringana, ho faty ireto olona be diabe ireto. Io no niakarany Jesosy, tsy handringana ny miaramila Romanina, tsy mpanjaka hitondra ady, fa mpanjaka hitondra entana, hivesatra entana, tsy mpanjaka mitady voninahitra, fa mpanjaka halambaraka, tsy mpanjaka hiorakorany olona ka hataony hoe hosana, hosana. Ilay hosana ny teneny
dia famonjena tokoa saingy tsy ilay noeritreretiny olona fa ity mpanjaka ity ilay alambaraka rehefa avy eo ary reto vahoaka izay manao osana ireto ihany koa iray namelatra lamba ilaina nofaofa sampandrofia ireto ihany koa ilay iantsoantso rehefa avy eo hoe homboy amin'ny hazo fijaliana izy ireto vahoaka reto no iomehany ity mpanjaka izay hofahofainy homeny voninahitra ity ka ataony hoe raha tena ankasitran'Andriamanitra izy aoka izy hidina avy eo amin'ny hazo fijaliana ity mpanjaka ity ilay roran'ny olona iomezan'ny olona rehefa mandalo ao Jerosalema milanja ny hazo fijaliana mpanjaka manitry tena mpanjaka mpanompo ho tonga hanompo antsika izy tonga ivesatra ny entantsika izy mbola be lavitra ny olana ataon'ilay boriky no hataony amintsika satria ny ainy manontolo ny tantarany manontolo mihitsy no hivesatra ny entantsika tsapantsika ve zany iainantsika ve zany amin'izao alady ny sampandrofia izao maro amintsika no mihiboka any an-trano tsy afaka mivavaka malahelo maro amintsika no mety manometsiny ny hafa azy maninona ny tsy afaka hivavaka mety manometsiny an'Andriamanitra koa azy fa io mpanjaka antsika io dia mpanjaka mitondra aina mitondra famonjena azonao antsoina androany hoe hosiana hosana vonjeo re afao re izahay fa maty vonjeo Madagasikara vonjeo ny malagasy mba vonjeo re tompo ny malagasy fa manafika anay ny aretina manafika anay ny tahotra manafika anay ny tebiteby manafika anay koa ny anohanana satria raha mitohy izao fiobohana fidiny fiangonana fidiny fanjakana ny tsy fahafahana mivezivezy sy miasa dia ho tonga kere eto Madagasikara fotoana tandrifo loatra androany iantsoantsika amin'i Jesosy hosana vonjeo re mpanjaka ianao hiakatra any Jerosalema eny ilay ovaomby eo amin'ny hazo fijaliana eny mijanona kely ilay tompo vonjeo zahay afaho zahay efa maty tamin'ny hazo fijaliana tokoa izy ao anatin'izao herinandro masina izao no ahatsiarovantsika indray ny niakarany tao Jerosalema sy niakarany teo Golgota teo amin'ny hazo fijaliana ho faty andasaka ny rany mpanjaka mitondra ny aditsika mpanjaka mitondra ny aretintsika mpanjaka mitondra ny aliasy ny tebitebitsika rehetra vonina Jesosy haka ny tebitebinao vonina Jesosy hitondra ny zioganao vonina Jesosy hitondra ny aretinao ny ataonao dia ny miantso azy hosana ry zanaky Davida hosana ry mpanjaka anay ivavaka isika rehetra Jesosy io misaotra anao zahay fa tonga tokoa ianao mpanjaka manan-kery mpanjaka be voninahitra saingy nanetry tena nihetry amin'ny farany ambany mpanjaka mahantra tonga mahantra ianao mba hampanankarena anay tonga nanetry tena ianao mba hanandratra anay ho zanakao tonga nalambaraka ianao mba nome voninahitra anay tonga naratra sy narary ianao mba nasitrana anay zanaboriky no mitengenanao zanaboriky izay mpitondra entana ianao raha teo koa dia mpitondra ny entanay mahatoky izay Jesosy fanentinao ny entanay ary ankehitriny dia omena ianao zany opetraka eo aminao zany mba ho afaka izay ary mba ho sitrana ny firenenay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Yeah.
Bye.